Jesosy Tompo, sotranao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao Tompo, ka mbola afaka indray anambara ny fahatsaranao. Anandratra-nao ao Jesosy mandra-pialako eto ambony ity tany ity. Anambara Jesosy izay afatra omenao ahy ho ampitaina amin'ny vahoakanao. Jesosy efa nanaiky anompo anao aho, nivoady taminao ao Jesosy, satria nafahanao, nositranonao ary nahita ny fahazavanao a Jesosy, ary efa niteny tamiko ianao Jesosy. Jesosy fitaovanao aho, vazinao ao Jesosy, ka izara ny fahatsaranao sy ny fampitandremanao amin'ny olonao tsiraray avy. Fanamasinao, mangataka anao aho hiasa amiko. Aoka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanamasinao, satria anao aho. Aoka ianao koa no hiasa amin'ny olonao tsiraray avy fanamasina, satria tsy mahavita manao na inona na inona izahay raha tsy anao no mitary-dalana anay. Rakofy ny ranao Jesosy ny asanao izay ataoko anao Jesosy. Rakofy ny ranao koa izahay, zanakao isam-batan'olona Jesosy. Ny voninahitra ny eo anao reriany Jesosy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay dory. Sotra Jesosy. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho amin'ny alalan'izao video izao. Anio ry havana dia hitantara Fahitana sy Nofy aminao aho, izay naseho an-tompo tamiko ary tonga ny fotoana izarako izany. Satria amin'ny fotoana toy izao dia ny fanamasina no miteny hoe ito no zarainao anio. Ary izay zaraiko aminao eto dia tsy maintsy manome tenin'Andriamanitra foana ako. Satria izay no nasain'ny fanamasina taoko, izay no baiko no ameny Tompo ahy. Anamarinany ny asany, satria izao dia fitaovana fotsiny ihany fa ny fanamasin'ny Tompo no miteny amin'ny alalako. Ry havana, nisy fahitana naseho an-Tompo tamiko tsy tadidiko ilay daty nampisehon'ny Tompo ahy, fa raha tsy tany amin'ny faraparany taona 2020 tanoany na teo amin'ny voalohandohan'ny volana 2021 teo io fahitana io no naseho an-Tompo tamiko. Zany hoe raha nivavaka izahay ny asabotsy alina tao amin'ny groupe messenger, satria misy fiarahavavaka zany ao amin'ny groupe messenger izay rahanay mivavaka, na iza ianao dia afaka mikontakte anay amin'ny contact izay hitanao ato amin'ny YouTube ary misy koa any amin'ny Facebook page Vondrombavaka Mianjandriamanitra. Afaka manoratra aminay ianao raha maniry moa ianao anoratra aminay dia azonao atao izany. Dia tamin'io andro io zany andro asabotsy rehefa nivavaka izahay dia tonga teo amin'ny fotoana samy mandoalika ao atokantranony avy ny tsiraray avy ary mivavaka eo anatrehan Jesosy mibebaka eo anatrehan Jesosy. Dia tamin'io fotoana io tonga ny fanamasina nampiseho fahitana tamiko. Ny fahitana izay hitako naseho an Jesosy dia nahita aho tsy tadidiko, satria tsy azoko atao mihitsy ny mandainga, satria ny lainga dia tonga dia ny varavarany afy be no misokatra mahavery antsika mandrakizay. Ny zavatra naseho Tompo ahy dia hitako tao anatin'ny fahitana ilay atao hoe fahafatesana. Hitanareo ilay atao hoe Rafahafatesana, ilay sary ataon'olona any ilay hoe ohatrana taolapaty dia misalotra kapy mainty be zany hoe ohatrany hoe misalobona zavatra mainty be dia ny lohany fotsiny zany, le taolapaty iny fotsiny zany no hita, le karandoha fotsiny zany no hita.
dia tsy tadidiko na teo ambonina soavaly na tsy. Izay mahatonga hoe mila mitandrina amin'ny zavatra izay hozaraina. Tsy tadidiko satria efa ela le fahitana ary tena mifona amin'ny tompo aho satria efa mananatra ny fanamasina tsy maintsy tonga de manoratra aho rehefa ohatra ka mahavoray vision na nofy avy aminy mba tsy hanadinoko izany. Nefa indraindray amin'ny maha-olombelona dia tsy voasoratra ilay izy de tena hifonako amin'i Jesosy lehibe mihitsy izany. Dia no ny hitako zany tao anatin'ny fahitana zany io rafahafatesana io. Dia izy io hita hoe mandeha mafy be, manatona zany hoe miriotra zany araka ny fitenentsika reny. Manatona zany ary fantatra anatin'ny fahitana aseho an-tompo ahy fa hoe eto ambonin'ny tany zany no zavatra hita hoe aseho an-tompo izy io satria ny manodidina azy maizina ary tena hita hoe miriotra mandeha mafy be izy io manatona zany. Dia no ny efa nanontany ny tompo aho ny amin'ny dikan'izany fahitana izany. Ny dikan'izany fahitana izany dia efa nampitandrina ny tompo, nampiomana ny tompo fa tena efa ho avy Jesosy, tena efa ho avy Jesosy ry havana. Ny teny nomeny Jesosy raha nanomana izao témoignage izao dia Apokalipsy 9:7 ka hatramin'ny 9 hovakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Rehefa novahany ny tompo-kase fahefatra dia reko ny feon'ny zava-mananaina fahefatra ny teny hoe avia, ary hitako fa indro nisy SOAVALY HATSATRA ary ny anaran'izay nitaingina azy atao hoe fahafatesana ary ny fitoeran'ny maty no niaraka taminy. Nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo amono amin'ny sabatra, ny mosary, ny ARETI-MANDRINGANA ary ny bibidia ety an-tany. Amen. Ry havana, dia efa ilay fahafatesana ilay eo ambony soavaly hatsatra zany no efa tonga eto ambonin'ny tany. Efa tena efa kaiky Jesosy ary ny fitoeran'ny maty no niaraka taminy. Io zany tena hita mihitsy hoe fandravana be dehibe zany no zavatra iseho eto ambonin'ity tany ity. Dia nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo amono amin'ny sabatra, ny mosary, ny ARETI-MANDRINGANA ary ny bibidia ety an-tany. Amen. Ny zavatra hitantsika amin'izao nanomboka tamin'ny 2 taona lasa dia tena marina izany. Hitantsika ny zavatra miseho ny amin'ny Covid. Betsaka ny olona maty, be dehibe ny olona maty, io le hoe ARETI-MANDRINGANA. Hita koa ny ady etseroa dia hito ilay hoe ny mosary na ny any an-tandrazantsika ary betsaka ny tsisy anyko hanina, betsaka ny maty ny anohanana. Nefa ny tompo efa miantso antsika foana hiverina aminy, hiala amin'ny fanompoan-tsampy mba hanomezany sakafo amin'izay ho antsika zanak'olombelona. Fa ny amin'ny olona tsy miala amin'ny fanompoan-tsampy dia lasa tahaka ny efa nolazaiko teto ihany ao amin'ny boky Isaia, ny amin'ny fanompoan-tsampy dia maty ny anohanana ny olona satria ny tompo mihitsy no manainga ny tanany. Tsisy anyko hanina intsony ny olona fa tonga ny mosary satria latsaka anatin'ny fanompoan-tsampy ny olona tsy mety miverina amin'Andriamanitra. Izay zany no naseho an' Jesosy tamin'ilay fahitana. Ry havana, ny faharoa vao tamin'ny volana lasa teo satria mbola voafadimy ny volana avrila zao isika 2022 dia nampanofy Jesosy ary io nofy io dia misy ny fandraisany amin'ilay fahitana naseho an-tompo ahy teo aloha. Ary izay no natonga ahy nandray ilay fahitana naseho an-tompo miaraka amin'ito nofy izay naseho an-tompo ito.
ny nofy izay naseho an' Jesosy ay dia nahita aho zazalahy kely anankiray ary olona lehibe anankiray mitsangana eo akaikiny. Izany hoe hitako avy aty an-damosina zany izy ireo, lamosiny ireo zany no hitako. Dia ilay zazalahy kely tsy misy akanjo ambony fa pataloha fotsiny no anaovany. Ilay olona lehibe eo akaikiny dia misy fitafiana zany amin'ilay olona lehibe eo akaikiny. Ary ny zavatra naseho an-tompo ay tao anatin'ny nofy io dia io zazalahy kely io ny lokony hoditra zany sady tsy mainty izy no tsy fotsy fa zarazara hoditra. Ary ilay olona lehibe eo akaiky dia olona fotsy hoditra. Tsy tadidiko hoe vehivavy sa lehilahy io olona lehibe teo akaikiny io. Dia naseho an-tompo ay zany reo olona anankiroa reo tao anatin'ny nofy. Ary ny zavatra niseho hitako ilay zazalahy kely ny anjera tamin'ny tany. Fa ilay olona lehibe teo akaiky dia nijoro teo ihany. Izay ihany naseho an-tompo ay. Dia noho ny avy eo rehefa nangataka tamin'i Jesosy aho ny dikany nofy io dia manazava ny tompo. Ary koa mbola nisy koa ny fotoana zany ny resahako tamin'ny zanako vavy, satria izay mianaka dia samy nomeny tompo fanomezam-pahasoavana ny amin'ny faminaniana ary koa ny fandikana nofy. Dia ny nampafantary ny tompo anay dia izao: ireo olona anankiroa ireo, ilay zazalahy kely dia manambara hoe ny tany any Afrika rehetra zany, ary ilay olona fotsy hoditra dia manambara hoe ny tany ny fotsy hoditra zany, ny tany Eropa zany. Ry havana, mampitandrina antsika izany Jesosy. Efa niteny taminay mianaka ihany ny tompo ary efa nampanofy anay mianaka ihany ny tompo zavatra hafa marobe ao ny guerre ao koa ny teny momba ny amin'ny fanangonana sakafo satria zavatra iseho aty amin'ny côté Eropa le izy. Ary tena tanteraka avokoa zany ilay nofy naseho an-tompo anay sy ilay teny nomeny tompo anay. Ankehitriny mety fantatrareo any Madagasikara any fa ny amin'ny tanin'ny Rosia sy ny Ukraine dia ao anatin'ny guerre, ary miatraika aty aminay aty Belzika izany, Eropa izany. Alohan'io rehefa niteny koa ny tompo mila izay manangona sakafo, zany hoe lafarinina, tsaramaso sy zavatra tena ilaina zany. Ary efa niteny izany aho tamin'ny mpanompon'Andriamanitra izay miaraka manompo amiko mba anangona koa sakafo izy ireo. Ary tanteraka ry havana zany zavatra zany zao, satria manomboka mihitsy ny krizy aty aminay aty. Ary io nofy io tamin'ny volana lasa io matona sain'i Jesosy nozaraiko dia miteny amintsika ny tompo, miteny amintsika ny tompo fa mila mitandrina ianareo any Madagasikara, ny Afrika manontolo zany, fa ny mosary izay ho isy any Madagasikara, ny vidim-piainana dia tena ho zava-doza, ho marobe ny ho maty ny anohanana. Iarahantsika mahalala fa efa misy any amin'ny tany kere, fa mbola ho zava-doza noho izao no fiakarany vidim-piainana. Mila mivavaka isika, mila miverina amin'i Jesosy, mila miala amin'ny fanompoan-tsampy, ny gasy rehetra izay Jesosy vao afaka anome sakafo ho antsika. Tsy maintsy miala amin'ny fanompoan-tsampy, raha tsy zany tsy ho tafavoaka mihitsy ny gasy manontolo. Ary ny Afrika rehetra dia Madagasikara ao anatin'izany, satria any amin'ny continent afrikanina ny gasy dia ilay zaza ny anjera tamin'ny tany tao anatin'ny nofy izay no marika
antsika va zava-doza ny iseho any. Zava-doza no anomboka iseho any amin'iny tany rehetra iny, ary voakasika izany hatrany amin'ny toerana rabo na izanaiza dia ho voakasika avokoa. Ry havana, ny aty aminay matoa mbola nitsangana ilay olona fotsy hoditra teo akaikin'ilay zazalahy kely, dia tsy tena ho zavatra grave zany nisy aty aminay aty, fa kosa efa manomboka sahady aminay aty fa hisy fasarotana maro koa ety aminay aty, ary efa manomboka izany satria efa niakatra ny vidim-piainana koa aty, ary efa manomboka miteny any amin'ny magasin hoe tsy mahazo mividy lafarinina maro fa tsy maintsy mamela ho an'ny hafa. Io lay nofy, io lay teny efa nomeny tompanay mianaka efa volana maro izay. Ry havana, mampitandrina antsika Jesosy, tiantsika Jesosy, ary mbola miantso antsika foana izy. Ny ten'Andriamanitra izay nomeny tompo anamarinana izany dia ao amin'ny Matio 24, satria efa eo amin'izany isika izao. Matio 24, Matio 4:20, ny 7 ka hatramin'ny 9 no vakiantsika. Ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa izy firenena hitsangana amely firenena, izy fanjakana hitsangana amely fanjakana, ary isy mosary sy orohoro-tany any amin'ny tany samihafa, fa izany rehetra izany no ho fiandoham-paharary-piterahana. Amen. Ry havana, mazava tsara ny tenin'i Jesosy, izy mihitsy no niteny anio, nanambara ny amin'ny famantarana ny aviny, dia ireo ao anatin'ny famantarana alohan'i Jesosy ho avy. Ka mila isika tompoko miverina amin'i Jesosy, aoka isika tena hijoro tsara, aoka isika tsy andanindany foana amin'ny zavatry ny tany, fa aoka isika ayanome ny mahantra, aoka isika ahivavaka ho an'ny tsiraray avy, ary indrindra hiverina amin'i Jesosy, hibebaka, satria araka ny teneny eto hoe fa izany rehetra izany no ho fiandohan'ny faharary-piterahana. Ho avy Jesosy mbola ho zava-doza ny zavatra iseho, fiandohana fotsiny io, fa mbola ho mafimafy ny zavatra iseho eto amin'ity tany iainantsika ity, satria ho rava tanteraka ity tany ity. Araka ny teniny ao amin'ny Marka 7:1-3:30, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, manao hoe: ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko dia tsy mba ho levona. Amen. Ry havana, ho levona ny lanitra sy ny tany hoy Jesosy, ho levona, fa ny teniny tsy mba ho levona. Aza miariarena ho an'ny kalalao, ampio ny olona manodidina anao. Aoka isika hiomana iaona amin'i Jesosy ao anatin'ny fibebahana, anamasy tena, tsy eritreritra sakafo foana ny olona be sakafo, ahifadianina ny olona afaka misakafo, ary anome koa ho an'ireo izay tsy manana anina hohanina. Ry havana, mampatahotra ny nahita izany fahitana izany, satria aho dia nofy any. Nahita izany fahafatesana miriotra izany, hita goavana be ao anatin'ny fahitana, mampatahotra izany. Ary nampalahelo ahy ny nahita ilay zaza ny anjera tamin'ny tany, rehefa tena nandinika ilay nofy aho. Oka isika hiomana, fa Andriamanitra dia tsy azontsika vazivaziana, fa ho avy Jesosy hitsara antsika zanak'olombelona, ho avy izy hitsara antsika zanak'olombelona. Aoka isika hiorina tsara, tsy hiazona izao fiainana izao, fa zava-poana izao fiainana izao, fa tokony ao amin'ny rery ihany no anakinantsika, ametrahantsika ny fiainantsika tsiraray avy. Fa aza miay izao fiainana izao, ny voninahitra ny derane, ny ajane ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen.